atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho antsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoirany vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho antsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra sika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. À toi le roi invisible, à toi Dieu seul sage, à toi Dieu seul sage. Andriamanitro, mivetso ny hatsaram-ponao eto amin'ny tempolinao izahay. Maneho eo eran'ny vazantany ny anaranao ry Tompo, ka derena atrezatreza ny tananao feno fahamarinana. Dia faly miarahabantsika rehetra tratrin'izao andro 2 febroary ankalazantsika amin'ny fomba manetriketrika ny nanolorana ny Tompo na présentation du Seigneur. Miarahabantsika rehetra tratrin'izao andro ankalazantsika ny fety ny jiro izao dia i Kristy fahazavany izao tontolo izao. Arak'izay moa dia faly magnasanao hagnaraka sy iaino reto vakiteny atotry ny fiangonana ho antsika amin'ity andro niany ity, sady iano ihany koa ny fampianarany archevêque antsika. Ny vakiteny voalohany izay ho raisintsika dia nalainy tao amin'ny boky ny Malakia ampaminany ao amin'ny toko 3. Izao no lazain'ny Tompo Andriamanitra: indro aho aniraka ny hirako, ka izy no amboatra ny lalana eo anoloako. Dia ho tonga tampoka ao an-tempolin'ny Tompo tadiavinareo, ilay anjely ny fanekena irinareo. Indro avy izy, ho ny tompony tafika. Iza no ahatanty ny andro iaviany, ary Jehova no ahajoro raha miseho izy. Fa ho tahaka ny afon'ny mpandrendrika izy, sy ho sahala amin'ny potasin'ny mpanerilopitra. Hipetraka mandrendrika sy manadeo ny volafotsy izy, hanadeo ny taranaky Levi izy, ka anadio azy toy ny volamena sy ny volafotsy, ka dia pompanompo izy ho an'ny Tompo. Hanolotra fanatitra aradrariny aminy, ary ankasitrany Tompo toy ny amin'ny andro taloha, toy ny tamin'ny taona fahiny ny fanatitry Jodasy Jerusalema. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isoragna ny Andriamanitra.
zay mandravaka azy zao tenatsika izao sy zava-maro nomenatsika de samiasa tanan'ilay mahefa namonjy antsika iane de sika ioby tompo voany barabaralanitra teoa natean tompo omba mpahefana sy laza Kristy no tompo nandesy izarno niakatra ny tanàna ny tompontsika sovelno anjaka ifenilanytra sy ny tany moratsy lay nandesy ny fafatesana hoantsika ene de sika ioby tompo voany faravarany lanitra eoa natrean tompo omba mpahefana sy laza Kristy no tompo nandesy ajaoninataonareo ny varavarana farakola idiran'ilay mpanjaka ny vonina itrasay fefena Kristy lay nandesy talotolorana fahefana ene de sika ioby ny tompo ivoany faravarany lanitra eoa natrean tompo omba mpahefana sy laza Kristy no tompo nandesy ivoany faravarany lanitra eoa natrean tompo omba mpahefana sy laza Kristy no tompo nandesy fahazavana an'olony jentily izy sady voninahitra Israely olonao. Evanjely masina nosoratany Masinday Lioka ao amin'ny toko 2. Tamin'izany andro izany rehefa tapitra ny andro fidiovana araka ny lalàn'i Moizy dia nentiny iray aman-dreny ho any Jerosalema i Jesoa mba hatolotra amin'ny tompo araka ny voasoratra ao amin'ny lalàn'ny tompo hoe ny lahy volonteraka rehetra dia atao hoe masina ho an'ny tompo ary mba hanatitra fanatitra domoina 2 na zana-boromailala 2 araka ny voasoratra ao amin'ny lalàn'ny tompo. Ary indro nisy lehilahy atao hoe Simeona tao Jerosalema ary marina sady mpivavaka tsara izany lehilahy izany ka niandry ny fanalana alahelo an'i Israely ary tao aminy ny fanahy masina sady fanambarany fanahy masina izy fa tsy ahita fahafatesana mandra-pahitany any Kristy ny tompo. Tia nentin'ny fanahy masina izy nankao amin'ny tempoly ka noho nitondra ny Jesoa zazakely ny rainy aman-dreniny hanao araka ny voadidin'ny lalàna ny aminy dia nitrotro azy izy ka nisaotra n'Andriamanitra nanao hoe ankehitriny ry tompo voalefanao ampiadanana araka ny teninao ny mpanomponao fa ny masoko nahita ny famonjena avy aminao izay namboarinao teo anatrehan'ny firenena rehetra dia fahazavana anilo ny jentily sady voninahitra Israely olonao. Dia gaga ny ray aman-dreniny zaza
noho ny zavatra nolazainany aminy. Ary nitsodrano azy ireo i Simeona ka nilaza tamin'ny Maria reniny zaza hoe, ilo ity zaza ity no voatendry ho fandavoana sy ho fananganana ny maro amin'ny Israely ary ho famantarana ho toerina. Ary nifanahinao aza ho tanterahin-javatra mba hiseho ny hevitry ny fo maro. Ary nisy koa ampaminany vavy anankiray dia ianina zanaky Fanuela fokony Asera. Efa antitra dia antitra izy, dia 7 taona no nanambadiany taoriany naha Virginie azy. Ary efa mpitondra tena tokony ho 410 taona, sady tsy niala atao amin'ny tempoly fa nanompa n'Andriamanitra andro amanalina tamin'ny fifadian-kanina sy ny fivavana. Tonga koa izy tamin'izany fotoana izany ka nidera n'Andriamanitra ary nilaza ny zaza tamin'izay rehetra ny andry ny fanavotana ny Jerusalema. Ary no ny tanteraka izy ireo ny zavatra rehetra araky ny lalan'ny Tompo dia nody tany Galilea tao Nazareta tanànan'izy. Ary ny tombo sy ny anatanjaka ny zaza sady feno fahendrena ary tao aminy ny fahasoavan'Andriamanitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy. Ary Kristiana havana 70 andro lasa izay isika no nankalaza ny Noely, nankalaza nantaran'ny Tompo, zany hoe Andriamanitra famindrapo eo anivosika. Ary zay no ankalaza isika amin'izao taona masina izao. Ka ty andro anio 2 février ty no andro iray toazato ankalazasika ary any Jesoa natolotra tao an-tempoly araky ny fomba zody ary mampibaribary ihany koa fa nankato ny lalàna ampahibe maso ary mampiseho fa tonga olombelona tokoa ny zanak'Andriamanitra. Ary profon'izany ireo zay tao an-tempoly voalohany moa i Josefa sy Maria, ary tao no ireo mpaminany antitra fantatra sika de siza fa i Ana sy Simeona zay nidera sy nankalaza an'izay fahasoavana tonga eo anivosika, famindrapon'Andriamanitra eo anivosika, ary nanolotra azy tamin'ny vahoaka, nanambara azy ampahibe maso. Ary dia izay koa no ankalazaisika ary androany. Ary zay ny antony ziro zay eo ampelantanasika, i Jesoa tonga olombelona no ziro manilo ny fiainansika. Ary zay raha temo no afatry ny ireo zokiolona mpaminany i Simeona sy Ana zay nampiseho any Jesoa. Ary izay ihany koa ary no mahatonga sika ry Kristiana havana fa indrindra amin'izao taona masina, taonan'ny famindrapo izao, mba hitondra ny ziro-pinoansika satria ny maso-pinoansika tahaka ny mason'ny Simeona, tahaka ny mason'ny Ana, tahaka ny mason'ny Josefa, tahaka ny mason'ny Maria. De nahitany Jesoa izy ka natolotra i Jesoa ao tempoly, ary Jesoa atolotra ao tempoly no lay fahazavana. Ka isika koa zany anolotra Jesoa no ny finoansika, isika no ziro, isika Kristiana mpanaradian'i Kristy, isika ny ziro manilo anireo havasika. Ary izay indrindra no nahatonga any Papa Jean Paul faharoa taorinany sinoda mikasika ny fiainana voatokana no nanokana nyty 2 février ty ho androny religiozy. Antony telo no antony nanaovany masinday Jean Paul faharoa an'ty andro 2 février ty ho androny voatokana. Voalohany
hiaraka amin'ny eglizy eran-tany isaotra sy hideran'Andriamanitra fa mianso olona ho fanilo ho famantarana araky ny vavaka ataosika amin'ny vavaka ho an'ny fiantson'Andriamanitra ny religiozy ny olo voatokana zany dia ho famantara-pitiavana ho ziro manambara ny famindrapon'Andriamanitra izay ny voatokana manokatena izy ireo ho famantarana ny fiainana ao amin'Andriamanitra ilay famindrapon'Andriamanitra ilay fiombonana amin'Andriamanitra Kristy velona eo anivosika ireo religiozy ary ny faharoa dia erahan'ireo religiozy ary fa fahasoavan'Andriamanitra fa sy noho ny fahamendrena izay iraka apetraka amin'izy ireo zay ka hiaraka miara-misaotra an'Andriamanitra izy ireo ary ny fahatelo dia arak'izay voalaza zay dia mba hiara hivavaka amin'ny vahoaka kristianina manontolo miaraka amin'ny eglizy mba hitohy hatrany ary indrindraindrindra hifikitra hivahatra amin'ny Kristy izy ireo ary dia aharitra amin'izany famantara-pitiavana izany ary dia aneo an'izany na dia eo azan'ny fahalemena isan-karazany ary dia izay no mahatonga sika ary araky ny fantatra sika zay fa isa taona sika tsy amin'izao 2 février zao satria fantatra sika eto amin'ny diocèse ny zava-misy sarotra ny iarahasika miombona amin'izao taona ny asara zao sarotra ny lalana ka natokatsika ny volan'ny ny Pentecote no andro ny voatokana ary amin'ity taona ity raha sitrapon'Andriamanitra dia any amin'ny faritry ny sava ireo voatokana rehetrarehetra amin'ny Pentecote fandrindra amin'izao taona ny famindrapo izao no hiara idera sy ankalaza an'Andriamanitra ka izay indrindra ary ry kristianina havana andro lehibe ho asika tokoa ary sy ty andro anio ty 2 février ty hibanjina sika bebe kokoa ihany koa an'ilay Jesoa fahazavana ary Jesoa maneraka ansika eo anivon'izao tontolo zao mba ho fahazavana isika hitondra an'ireo vahoaka ary ny tenin'Andriamanitra izay hibanjintsika amin'ity andro anio ty dia mampasiahy an'izay ny bokin'ny Malakia mpaminany amin'ny vaky teny voalohany dia manambara fa eo efa tonga tokoa ny tompo eo anivon'ny tempoly izy zany hoe eo anivosika izy ary dia mizara amin'sika ny azavany mizara amin'sika ny fahasoavany araky ny voalaza ny bokin'ny Malakia hoy izy hoe indro aho anirako ka izy no amboatra ny lalana eo amin'ny loko dia ho tonga tampoka ao a-tempolon'ny tompo tadiavinareo lay anjely fanekena irinareo indro ary ny tompo eo anivosika tokoa izy amin'izao taona ny masina izao taona masina ny famindrapo ka aiza isika manokatra ny fosika ve isika mba mandray azy tokoa ve isika manaiky ho azavain'Andriamanitra ve isika ary mba misokatra ve ny masom-pinoantsika ka mahita an'izay fahazavan'Andriamanitra izay ary fataro ary kristianina havana araky ny fanlazaisika teo amin'ny mpendohana fa ny antony voalohany zany dia hoe Jesoa manilo ny fiainantsika fa i Jesoa manilo ny fiainantsika io sy Jesoa lavitra izay sy Andriamanitra lavitra ilay Andriamanitra manilo asika eo amin'ny fiainantsika andavanandro io fa araky ny taratasiny Hebrio zay ao amin'ny vaky teny faharoa dia hoy ny mpanoratra hoe sy maintsy mitovy amin'ny rahalany amin'ny zavatra rehetra izy mba hamonjy an'izay rahalany izay akoatry ny voatana manjava ho azy tonga olombelona tokoa i Jesoa nanaiky farahidiny Jesoa mba anandratra sika izay le fahazavana entin'i Jesoa ary zay ny fahazavana andrandraina ihany koa ho amin'ireo voatokana mipetraka eo anivosika izy miara-miaina amintsika izy tonga eo anivosika izy sady Andriamanitra n'olombelona mba anonotra sika
ho tonga zanak'Andriamanitra, ary dia izay koa no adidy apetraka amin'ireo voatokana eo anivon'ny fiainantsika andavanandro. Laika tahaka antsika izy ireo fa nanoka tena mba hitarika sika ho fahazavana ho antsika ka anavitra sika amin'ny aiziny fahotana, amin'ny aiziny fahantrana izay mangeza sika vokatry ny fahotantsika. Ary dia izay no ankalazaisika amin'izao taona ny famindrapo izao, ary izay no antitra terin'ireo zoky olona matoy dia i Simeona sy Anna izay nipetraka tao an-tempoly ny andry ny fiavian'ny Tompo. Izy ireo no manambara fa tanteraka tokoa ny famozena. Ireo olon-kendry matoy manambara amintsika, ary dia izay koa ary no ataon'ny Eglizy amintsika araka ny ambarany dia sy mandeha ho azy izay famozena no entin'ny Kristy izay, na ho an'ny Masiny Maria izany fa indrindra ho an'ny Jesoa, fa sy maintsy araka ny lazainy sy maintsy mitaky safidy ka misy fanafotonana ho an'ireo izay sy mandray azy, ary famozena kosa ho an'ireo izay mandray azy. Hoy i Simeona milaza an'izay: indro ity zaza ity no voatendry ho fandavona sy fananganana ny maro amin'ny Israely, ary ho famantarana ho toerana, ary ny fanainao aza ho tanteray sabatra. Miresaka ny Masiny Maria izy eo anatrehan'izao fahasoavana ho entin'Andriamanitra eo anivon'ny fiainansika, ary dia sy maintsy maka safidy sika, azagaga arsika raha misy olona manohitra ny finoansika, fa anjarasika no mitoetra ao amin'ny Jesoa. Ary tahaka ny Masiny Maria ilay nilazain'ny Simeona hoe ny fanainao aza ho tanterahany sabatra. Iny sabatra iny no manambara fa mifikitra amin'ny Jesoa isika. Ry Jesoa zokinay nanaiky atolotra tao an-tempoly ianao mba manambara aminay fa ianao tokoa ny fahazavana, ka velomy ahereto ary ny finoanay fa indrindra amin'izao taona masina ny famindrapo izao, ka mba ho zary ho famantara-pamozena amin'ireo manodidina anay koa izahay, ka amin'izay ahita ny tena lalakombana ary sy iza ny lalakombana fa ianao dia anjaka eto aminay tokoa ary ny fiadanana, ary iseo fa ianao tokoa no Andriamanitra mahery mitondra an'izay fiadanana izay, sy anjakazaka fa anjaka eo anivonay, ka azahoanay ny fahasoavana sy ny hasambarana. Aoka tanteraka izany narandray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izy roa antsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa hipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izy roa antsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatrany isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara raha nolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny Eglizy dia sambatra sika mahasapan'izay.
olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. À toi le roi invisible, à toi Dieu seul sage, à toi Dieu seul sage. Christ est lumière en notre vie, Alléluia. Christ est sauveur en notre vie, Alléluia. Qui viendra sur nos ténèbres au matin des jours obscurs, mettre en nos cœurs la lumière, sinon Jésus ressuscité. Christ est lumière en notre vie, Alléluia. Christ est sauveur en notre vie, Alléluia. Qui viendra sur notre doute au matin des jours sans foi, mettre en nous la certitude, sinon Jésus ressuscité. Christ est lumière en notre vie, Alléluia. Christ est sauveur en notre vie, Alléluia. Qui viendra sur notre peine au matin des jours de deuil, mettre en nos cœurs l'espérance, sinon Jésus ressuscité. Christ est lumière en notre vie, Alléluia. Christ est sauveur en notre vie, Alléluia. Qui viendra sur nos souffrances à nos matins de douleur, mettre en nos cœurs le courage, sinon Jésus ressuscité. Christ est lumière en notre vie, Alléluia. Christ est sauveur en notre vie, Alléluia. Il viendra dans la lumière au matin du dernier jour, pour nous ouvrir son royaume, Jésus sauveur ressuscité. Christ est